Betsaka amin'ireo mpianatra manodidina ny orinasa Sykoma no efa tsy niditra an-tsekoly intsony taorian'ny fahamaizana ity orinasa ity. Manao antsoavo amin'ny fitondrana mahefa ireo renim-pianakaviana. Angatahanay ary ifonanay bevata aminareo ny raha tsy mety nataonay tamin'io Sykoma eo, fagnapotehanay azy. Ifonanay ka angatahanay aminareo le mba himpolianan'io Sykoma eo. Na ny fianarany gn'anakinay moa anany zao tsy zarizary. I Sykoma egny ro ny tavandranay amin'ny tobiliny gn'anakinay, magnagnaleva, magnamoron-dava. Nefa raha zay tsy misy. Gn'anakinay ekolazy tsy vita loha, ny foreny gn'anakinay mianatsy amin'ny fanjakana, efa-jato fore magnagny, efa-jato mimpoly, fa tsy hitanay aby raha zay. Ka zay le angatahanay aminareo mpitondra fanjakana le, jereonareo akaiky le io Sykomana io. Mangalaky rano manomboka ananjay va sagnatiny amreka mipolo zay tafavoaka ny bidon folo. Kay amzay le fombany amzay ka tsy hividiananay rano, sady mivily rano no mivily vary. Na nomboka natapaka ny Sykoma ranonay fa misitapitapy manao avao mbomora koa za Sykoma teo ranonay mbony normal ka. Nefa igny atao hoe mandany rano magnampary agny. Fezahay mbony adany. Fa ny maty Sykoma la dominy fiadananay zisk'anany zao. Rampatsihivina dia anisany nampiasa olona mahery ny arivo ity orinasa ity ka nahafahany ireo mponina ny velona. Ankehitriny kosa zara raha misy fivelomana ireto mponina ireto ka anaovana izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mahefa ny tokony hamelomana haingana ny orinasa Sykoma.